Efa resaka amin'izay tontolon'ny fitaterana izay any isika dia tsy mbola nazo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo mpitatitra saingy efa eo am-panomanana ny fanefana izany kosa ny tompona andraikitra amin'sahana ny sampandraraha fitaterana antanety amin'izao fotoan'izao fanampanazavana. Ny herinandro lasa teo nilaza ny filohan'ny UCTU na ny fifindronan'ireo kooperativa amin'sahana ny fitaterana an-drenivohitra fa andalana ny fandoavana ny compensation. Subvention zany araka ny efa nambaranay niaraka tamin'ny fitondram-panjakana dia ny zay solon'ny ministera ny transport, ministera ny énergie ny angovo zany ary ministera ny finance et budget dia walo tsy lizy aloha izy varavety tsy subvention lizy fa fanerana elanelam-bidy zany hoe compensation isaky ny hita zay amin'izao fotoan'izao ny iarahana mifanaiky vao atao ny zava-misy zao taorinan'ny 26 juillet ny vorinay efa maheno zany any amin'ny province rehetra rany ny chef-lieu de province rehetra any fa misy lay ireo zay tara dia ireo zany ny régularisena aloha misy régularisation de situation zany any eto Antananarivo mbola misy an'izay régularisation de situation zay dia rehefa vita le régularisation de situation zay misy eto amin'ny janvier, février, mars, avril efa volana bizao ny sasany dia mandoa. Nanamafy izany moa ny avy eo anivon'ny safandraraha amin'sahana ny fitaterana Antanety na ny ATT androany. Fa mandeha ny paiement-ny compensation ny volana septembre, octobre, novembre sisa no efa any amin'ny trésor zany ny dossier mahakasika an'izay efa manomana ny fandoavana zay septembre, octobre, novembre zay ny any amin'ny ministère des finances 2015 ny volana décembre miambry ny famatsim-bola avy any amin'ny ministère des finances amin'ity herinandro ity dia isy ny fivorian'ireo kooperativa mpitaterana hijerena izavy ireo efa nandray ny compensation ary iza ireo mbola misedra olana.